milomagno anaty otabete ialanefa tsy afakaiana vonona hanampy maneke ny asoavany andrandra feony Kristino miantefa sy madona wampuna hazinauzana mihefa sawanjarine nina puccianuana kananau tarapitiava namanarina nitalau Jesusi timbula manda hanilala marina feuni Kristino miantefa sy maduna wampuna hazinauzana mihefa sawanjarine nina si fecciali famiggiampua tuluni giauri suadina fawitadiana ka alam nilalana naturuni iniarilu bara dia maniccia sei tu dia manichu achamin italu injezi manampa hadu ne heri now zai naji now so rich so nitenya
velny. Oh, exagero tu anao, jijaiko ao andani chao, izaudeanka lazani hiraku ilazafa ia não é não ijeji mondial manichao anao ni heirisi ni laza ni vuni naicha si haza anao manjakizai tuku ritumpu ajamanicha si tu. Andia manicha si tu. Andia manichu achaminitalu fitima nawahangamu nuniang tunau awisan nakama lalanau sita kachini saik izani tisawizay forfait chayani tianuputumpu afau fatina upanupunau nianjukure hechawanausi isi fecha umeku siatulu chuanau kanzakau ibuadiofa upanumpu anau manjakizai ritumpu yanau nufi ainaku uvelu natuanatiku ritumpu sipana fuchu. Ritumpu sipana fuchu. Tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao. Faly miarabantsika tsirairay avy inona fa nafinaritra antsika ny fiarahana teto tao anatin'ny herinandro ary tonga amin'ny famaranana indray zany sika aloha zao anatin'izao famelabelaran-kevitra tantaran'ny filazantsara izao dia manasanao mba hiaraka andray ny lesona izay feno fitahiana hoentin'ny pasteur Zaferson Gendre indray ary ho amin'ny androany. Tantaran'ny filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao. Miarabanareo mpanaraka an'izao fandarana izao. Isaorantsika ny tompo noho ny tompontsy nomeny antsika mba hahazo fahazavana avy amin'ny soratra masina. Ary satria ny soratra masina no iotodiantsika matetika dia manasa anareo indray aho mba hiaraka mivavaka amiko hitariany ny fanahy masina antsika amin'izany fanokafana ny tenin'ny tompo izany. Hivavaka isika. Rainay eo izay any an-danitra. Ho anao an-trano ny dera, ny haja, ny voninahitra. Fa ianao ny mpahary anay sady tomponay. Anokatra ny teninao izahay, koa dia meteza fanahy masino anazava ny teninao aminay, mba tsy hisy tsy ambaratelo amin'izany, mba azahoanay mandeha mifanaraka amin'ny sitraponao. Tononona amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ry mpiainy malala, ny tantaran'ny filazantsara no efa narahantsika nandritry ny lohahevitra maromaro zay tao ao. Ary androany isika dia iresaka nyity hoe Kristy sy ny filazana azy. Anisan'ny lohahevitra ngeza dia ngeza ao amin'ny tenin'Andriamanitra
zany hoe filazana any Kristy zany. Ary eo tamin'ireo loha hevitra efa nataontsika teo aloha dia nisy ampahany izay efa nanarahantsika an'izany. Kanefa no halalintsika ny filazana ny Kristy amin'ity famelabelarina manaraka ity. Andengenao tariako kely mba hanaraka ame hoe raha io zany zao ny lalana alehanao, fantatrao ino an'izay efa-pandeha aminy, dia tombatombany hoe miakatra le izy a, miolakolaka le lalana, mifanena am'izao karazana fiarakodia rehetrarehetra zao a, dia hanao ahoana re raha toy izao ny lalana alehanao ka inona olona sady jamba no voasarindove no ekenao hitondranao amin'ny fiarakodia handia an'iny lalana iny. Mazava ho azy fa tsy anaiky an'izany ianao. Ary andengentsika hijery ny tantaran'ny fiangonana. Iverenantsika kely indray izany tantaran'ny fiangonana izany. Ka androany a dia ohatra ny misaotra manokana an'ity fiangonana izay mitondra ny anarana. Eto ity afoezina amin'le hoe FJKM. Filamandraisan'ny tsara tokoa izany hoe fiangonan'i Jesosy Kristy. De le ema moa eto Madagasikara. Satria raha dinihana tokoa ane ao amin'ny Efesianina 5 rehefa sokafantsika ny tenin'ny tompo ao amin'izany Efesianina 5 izany dia ahitantsika fanambarana izay manao tahaka an'izao a ny zavatra resahany amintsika. Efesianina 5 dia ndeo vakitsika nge ny 9:20. Ahoana moa izy? Zao ny zavatra lazainy ao amin'izany andininy izany. Fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Ry mpiaino malala, Kristy ka izany no lohan'io fiangonana io, fa izana dia mpitandrina aza dia milefitra eo ambany ny loha ny fiangonana io, mba nomena fotsiny fitariana azy fa tsy zany lohan'io fiangonana io. Dia teneny mihitsy hoe izy ny mpamonjy ny tena, tsy za zany amin'ny mampitandrina na mpitondra fivavahana no mpamonjy, fa Kristy no mpamonjy. Koa raha toizantsika ny amin'izany tantaran'ny fiangonana izany dia mipetraka avy hatrany ny fanontaniana manao hoe mety ho fantatra ve ny momba n'io Jesosy Kristy io e? Dia andeha isika hanaraka ihany, satria Jesosy Kristy zany no lohan'ny fiangonana. Dia inona ny zavatra mety ho fantatra mikasika an'io Jesosy Kristy io? Toy izao ny mombamomba n'izany filazana any Kristy zany. Dia alaivinareo aneritreritra ane hoe ny fiangonana misy eto ambonin'ny tany dia tahaka an'izao ny ampahany sy ny endrikendrika ny bikabikany. Dia ireo fiangonan'ireo mampiasa n'ilay atao hoe boky masina. Ka inona avy ny zavatra lazainy ny boky masina? Dia andenga antsika i anasokajy. Raha ny boky masina anankiray atao hoe Korany ho an'ny namantsika Silamo, mba misy fanambarana ve mikasika ny amin'i Jesosy Kristy ao amin'izany boky masina ananan'ny Silamo rahalahintsika izany? Dia izao ny zavatra hita. Haiko misy baiboly, fa ho an'izy andray kosa ho an'ny kristianina. Ka samy milahatra eo zany zao ny boky masina: Korany, baiboly. Dia misy filazana ve amin'ireo boky ireo momba n'izany atao hoe Jesosy Kristy zany? Avy amin'ny boky masina ho izy tsika dia izao ny zavatra azo raisina. Raha ny Korany no resahana ho an'ny Silamo, inona ny fanambarana mikasika ny amin'izany Jesosy Kristy zany? Dia rehefa jerentsika hoe Jesosy ao amin'ny Korany dia misy hanombohantsika azy. Misy anankitelo reto
hoe isa no lalana arak'le boky hoe al sirat mostakiem toko fahatelo amby efapolo ny faraika amby empolo de nanankiray indray al hak ao amy toko fahasivy amby folo ny andininy faefatra amby telopolo ary le hoe min rohina toko faraika amby roapolo ndininy fahasivy amy raika amby sivifolo sy ny toko fahenina amby empolo ny andininy faharoa amby folo de le jesosy ny etsotsika azy atsony namatsika silamo hoe isa io jesosy na isa io ny lalana ao amin'ny korana io jesosy na isa io no fahamarinana ao amin'ny korana ary io jesosy na isa io no fiainana de zao ny zavatra hita ao amin'ny boky zay hananany kristianina de misy an'izao fanambarana zao kosa ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny apôstôly jaona ao amin'ny toko fa efatra amby folo ka ny andininy fahaenina de milaza izy zay tsy mifanalavitra velively am'izay lazainy ao amin'ny boky ao amin'ny korany hoy ny jaona toko fa efatra amby folo ny andininy fa enina hoy ny teny hoy jesosy taminy izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana repeny malala mitovy ange zany ny fanambarana ataon'ny baiboly kristianina sy ny boky masina ananany rahalahintsika silamo ny korany fa samy nyresaka ny jesosy na isa ho lalana sy fahamarinana ary fiainana ireo boky masina anankiroa ireo hoy tsika kristianina indray nresahako eto baiboly de ho jerena zay lazay ny baiboly ho an'ny kristianina indray ary baiboly de ohatran'izao indray ny ampahany anankiray ao amin'ny jaona toko voalohany de misy fanambarana manao tahaka an'izao ao amin'ny filazantsara soratan'io apôstôly jaona io na masinda joany zany na apôstôly jaona zany dia izao ny voalaza ao amin'ny toko voalohany ny andininy fahadimy amby efapolo ahoana zavatra lazainy hoy ny teny Filipo kosa nahita ny Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'ny Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanaky Josefa avy any Nazareta ripeny malala le filazantsara zay ananantsika eo amin'ny baiboly masina de manambara fa hay ireo mpanaradian'ny Kristy ireo tamin'ny androny de nanana an'le boky zany atao hoe nosoratan'ny Mosesy zany de natsony hoe lalàna ka izany boky izany de ireto avy izany Genesisy Exodosy Leviticus Numéri Deutéronomie raha matsikaritra ianao hay le boky 5 ao amin'ny baiboly kristianina no nosoratan'ny Mosesy ary reto mpianatra reto de nanao hoe efa hitanay le nosoratan'ny Mosesy tao de iza nosoratany tao Jesosy fangary ipeny malala ao amin'ireo boky 5 Genesis Exodus Leviticus Numéri Deutéronomie ireo misy miresaka an'izany Jesosy de mbola lazainy hoe zanaky Josefa avy any Nazareta any amin'ny testamenta talohany zany ipeny malala de misy zavatra lazainy ndray koa rehefa miteny izy hoe nosoratan'ny mpaminany inona indray reto mpaminany de zao avy ndray zany ny boky Isaia Jeremia Ezekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadi Jona Mika Naoma Abakoka Zefania Hagai Zakaria Malakia ireo ny boky nosoratan'ny mpaminany ary ao amin'le baiboly na ny testamenta taloha dia ahitana an'ireo boky ireo ity le anarana hoe baiboly ty moa zany ripeny malala dia mba isariako ny sainao dia nalaina avy amin'ny teny grika atao hoe ta biblia ny teny grika milazan'izany de nadikany zareo frantsay hoe la bible de zareo anglisy ndray kosa zao ndray ny nataony io baiboly io ihany na io ta biblia io de ny anglisy ndray mandika azy amin'ny fiteniny manao hoe the bible de rehefa diniatsika izany zavatra rehetrarehetra zany de ny malagasy raha mahatsikaritra ianareo ny baiboly ozy ny malagasy inona mifanakaikikaiky am'le
voambolana hoe ta biblia, de hoy ny frantsay la bible, de hoy ny anglisy the bible, de hoy ny gasy ny baiboly. Mahalasa ny eritreritra zany mpiainy malala. Kay zany le dika tenitsika hoe ny baiboly am'fanakaiky be am'le dika teny anglisy, satria moa no napiditra ny fivavahana kristianina teto de saiky ry zareo missionnaire anglisy dia nylovaitsika le teniny ny baiboly tamindry zareo de avy amin'ny ta biblia na dikan'ny anglisy hoe the bible, de ho zitsika hoe ny baiboly. Fa ny tena dikan'ny atao hoe ta biblia ry mpiainy malala de fitehirizam-boky na biblioteka. Ary izany zavatra izany dia mazava loatra tokoa fa ay zany ty atsotsika hoe baiboly ity de fitehirizam-boky izy ty. Ary fantarareo tsara fa ny hoe fitehirizam-boky de misy boky maromaro zany ao anatiny zany fitehirizany zany, de ireo no anatiny. Tamin'izany fotoana zany ny boky ao amin'ny testameta taloha de io baiboly io nana fitehirizam-boky de nahitana boky 730 ao amin'ny testameta taloha ary nahitana boky 720 ao amin'ny testameta vaovao. De mba laivinareo aneritreritra tokoa nge zany hoe boky ny totaly 900 de ohatr'izao boky fitehirizam-boky mandehandeha. Ary efa lamody moa am'izao fotoana zao ty le resaka hoe finday ety tanany zany, aina ny tenin'Andriamanitra azy ary mpiainy malala de azo entina mandehandeha zany nefa fitehirizam-boky misy 900 boky. Mahagaga nge ny zavatra hitan'ny taranak'olombelona ary izany de ararotsika andraisana tombontsoa. Tsarovinareo tsara nefa fa tam'izany fotoana zany nge mbola tsy nisy ny testameta vaovao fa ny testameta taloha zany no nahitandry reo apôstôly reo ry Filipo ka nresaka tamin'ny Natanaely izy de hozy hoe efa hitanay ane le nisoratan'ny Mosesy tao amin'ny bokyny lalàna, ny soratan'ny mpaminany, de reo nytany saina tamintsika ireo izany. Dia andenge tsika satria tamin'ny androny reo apôstôly reo tsy mbola nisy ny testameta vaovao, fa rehefa nandeha ny tantara de ry zareo reo ndray ny nanoratra nitsindrin'ny fanahy masina ny testameta vaovao ho fanampiny ny eo amin'ny testameta taloha. De tsika ijery hoe de inona ny ilaian'izany, makaiza ny testameta taloha rehefa voasoratra ny testameta vaovao, de atao ho toizantsika ihany ny momba an'io Jesosy Kristy io ao amin'ity le atao hoe baiboly fitambarany ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Dia zao ny voalaza raha manokatra tsika ao amin'ny testameta vaovao lioka toko fa 420 dia andeha ho vakitsika ny 470 sy 570 de hoy izy taminy: izao ny teny zay nolazaiko taminareo fony mbola tao aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Ry mpiainy malala, Jesosy Kristy na i Jezo Kristy, olona iray ihany zany, dia nilaza sy namatrapatratra tamin'ireo mpianany ny teny hoe izao ny teny zay nolazaiko taminareo fony mbola teo aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahy taiza tao amin'ny lalàn'ny Mosesy. Tadidinareo le boky 5 voalohany sy ny mpaminany, ireo boky mpaminany ao amin'ny testameta taloha rehetra de nampino hoe sy ny salamo. Ay ny baiboly zany misy nisoratan'ny Mosesy, de misy nisoratan'ny mpaminany, de misy an'izany atao hoe salamo zany. Fa inona daoliny ao de hoy Kristy izay rehetra nanoratanahy tao. Misy nisoratana momba ny Kristy zany tao amin'ireo boky ireo. De inona nataon'ny Kristy? De jereo nge nitoen'le vaky teny hoe de nanokatra ny sain'izy ireo izy hahalala ny soratra masina. Fa inona zany no atao hoe soratra masina raha amin'ny Kristy? De lazainy tsotra ny lalàn'ny Mosesy, ny mpaminany, ny salama.
saingy boky eo amin'ny testamenta taloha daholo zany fa ny testamenta vaovao no manome antsika n'izany fahazavana izany zay rehetra nanoratana azy de naonge hojerentsika dolidoly anankiray am'izany le nyteneniny teo hoe lalàny misesy ny mpaminany ny salama de le soratra masiny zany de tsika ny mahafantatra am'izao fotoana zao rehefa mamaky le boky nysoratan'io lioka io toko faefatra ambyroapolo andiny fa fito ambyroapolo de jereo tsara nge le fomba firaketana ato am'le soratra hoe de nanomboka hatramin'ny misesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra ry-piainy malala jereo le voambolana ampiasainy nanomboka hatramin'ny misesy le genèse na genesis eny zany resahany zany de nitoizany eo amin'ny exode na exodosy de tonga le boky dimy misoratany nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy misy an'izany filazana any kristy zany ao amin'lay lalàny misesy ry-piainy malala tombontsoa ane zany men'andriamanitra atsika zany de ndonge jerena antsika io voasoratra ozy izy momba ny hahatongavany kristy le tanaovantsika tantara iny rehefa tonga ny krismasy de zao ny voalaza ny testamenta taloha ao amin'ny mika toko fahadimy mpaminany anankiray zany ny andininy voalohany de zao ny voalaza fa ianao ry betlehema efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivony joda akory dia avy aminao no ivoahany zay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny israely atry ny fahagolano efa nivoahany de atrizay milazalaza n'lay kristy zany zao eto hoe nytoerana izay ivoahany ahatongavany de jereo fa mazava tsara dolidolo hoe betlehema efrata ao amin'ny faritry ny joda tsy tokony ho isan'ny arivony joda akory zany betlehema efrata zany kanefa de avy am'zany no ivoahany zay anankiray ho mpanapaka ho an'andriamanitra amin'ny israely de oviana nefa nisiny hatry ny fahagolana efa nivoahany hatrizay le tranainy be indrina zany nefa tam'zany nefa nivoaka kristy voasoratra ihany ko momba ny ahaterahany de zao ny zavatra lazain'ny mpaminany isaia indray toko fahafito ka ny andiny ny fa efatra amby folo dia ahitantsika n'zao fanambarany zao ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo indro anananaka ny virjinika hiteraka zazalahy ary ny anariny ataony hoe Immanuel rehefa jerenareo ny soratra masina iry ambany ery de misy hoe inona ny dikany hoe Immanuel amintsika Andriamanitra eo anivontsika Andriamanitra miaraka amintsika Andriamanitra ny ahaterahan'lay zaza zany le lazainy eto le hoe teraka ny Betlehema de milaza amintsika sady hoe hiaraka amintsika ny Andriamanitra eo anivontsika ny Andriamanitra amin'ny fiainantsika zany de mba tokony eritreritsika hoe mba hanaovako fandaharam-potoana ve io Andriamanitra tonga eo anivo koa anjarantsika no manentina anjebanga ao amin'ny fiainantsika raha azonao antoka tokoa fa hoe ao amintsika Andriamanitra manome toky iny zany am'izay tranga rehetrarehetra mety holalovantsika ka amintsika Andriamanitra ina moa zany ny ahatahorantsika mahereza ry mpiainy malala voasoratra koa momba ny amadiana azy io kristy io kay lazain'ny soratra masina ary mbola ny testamenta taloha ihany fa itindray ao amin'le atao hoe salamy toko faharaiky amby efapolo ny andiny ny fahasivy de misy an'izao fanambarana izao ndray ao salamy faharaiky amby efapolo dia andeha hovakitsika ny andiny ny fahasivy ahoana ozy hoy izy hoe eny ny sakaizako zay nahatoky ahy sady nihinana ny haniko no nanangana nombelahy tongony hamely ahy sakaiza nitokisany miaraka amin'ny sakafo aminy de inany nataony nanohitra azy namely azy fantatrareo ny tantara fa jodasy eny ny resahany zany ary izany boky milaza an'izany meloha testamenta taloha maro zany reo fanambarana mikasika ny an'i Kristy avy eo amin'ny testamenta taloha no tanteraka ao amin'ny testamenta vaovao
de eto raha te ampieritreritra kely ary raha ohatra moa zany tsy ampananantsika hery ny testameta taloha inona moa zany ny zavatra aseho ny testameta vaovao io ohatra ny tapaka ihany le izy raha izany a satria tsy mazava tokoa hoe fa maninona ny misy an'izao ato amin'ny testameta vaovao maninona ny misy olona samborona maninona ny misy olona avady ay fa aminanina efa nambara tany amin'ny testameta taloha ny trangan-javatra ao amin'ny testameta vaovao anitsy ny fomba fiheverantsika ny tenin'Andriamanitra zany na fitehirizam-boky baiboly izao zavatra resahantsika eto izao de jereo ndraiky hoe voasoratra momba ny hampijaliana ny Kristy ianareo mahafantatra tsara ny sarymihetsika hoe ny fampahoriana natao tamin'ny Kristy sarymihetsika malaza be zany ary mbola azo ny taranaka jerena mandraka androany fa zao ndray voalaza ny mpaminany Isaia ao amin'ny toko 10 ny andininy 9 de jereo nge ny antsipiriany lazay ty mpaminany ty zay ho tanterahina any amin'ny testameta vaovao hoy izy lamosiko natolotro ho amin'ny mpikapoka ary ny takolako ho am'izay manongo baoka ny tavako tsy nafeniko tamin'ny enatra sy nyrora repeny malala tsisy nanatrika an'izany trangan-javatra izany tsika fa afaka mahazo aneritreritra ampinoana hoe zany kay amin'ny antsipiriany ny zavatra natao tamin'ity Kristy ity ny ampijaliana azy efa nylazai ny testameta taloha daholo any amin'ny testameta vaovao no manatanteraka izany manodidina ny nanomboana azy io dia zao ny voalaza ao amin'ny Isaia toko 7:50 dia ny andininy 3 ka hatramin'ny 7 dia mampiseho an'io sarymihetsika zay fantatsika loatra io hoe Kristy ny samborony Romanina ary izany Romanina izany dia nampijaly fadiranovana mihitsy kanefa de zao ny aretany zany ary rehefa mitantara ny Isaia toko 7:50 ny andininy 3 ka hatramin'ny 7 de tena enjana be mihitsy ny zavatra nataony reto miaramila Romanina ireto ny tanana no fantsihana izany zavatra rehetrarehetra zany mpiainy malala efa voalaza tany amin'ny testameta taloha avokoa ary isika de mpanaraka tantara mitoy izay tantara ny ainga tamin'izany fotoana zany kanefa mbola ananantsika tombontsoa ny fiantraikany sy ny vokany amin'izao andro havelomantsika izao na de ny antsoantsony aza le hoe inona ny zavatra tao tsinitsinina natao tsinitsinina izy ny kapohina ny lefonina ny torotoroina nampijaliana ary izany zavatra rehetrarehetra zany de hoe na ny antsoantsony aza de voalaza ao amin'ny bokin'ny salamo 2:20 le antsoantso malaza be ao amin'io fotoana zay mampangirifiry ny ady sy ny tolonahtreny salamo 2:20 de zao ndray voalaza ao amin'ny andininy voalohany miteny hoe Andriamanitro nahoana de mahafoy ahy ianao aina nafeza tenin'ny Kristy teo amin'ny fotoana faraparan'ny tantaram-piainany aza de efa nilazainy ny mpaminany tany amin'ny bokin'ny salamo de inonritatsika sy nyrenesika ary vakitsika ao amin'ny testameta vaovao iny hoe Andriamanitro nahoana de mahafoy ahy ianao ary mpiainy malala ny momban'io Kristy io de efa natao amin'ny antsipiriany no voalaza mikasika an'izany Andriamanitro nahoana de mahafoy ahy ianao lavitra amin'ny famonjena ny tenin'ny fitarainako ontsany re olona rehefa maheno an'izany ary le zanak'Andriamanitra niaritra an'izany zavatra rehetrarehetra zany satria nahoana amitahiraka mba hamerenana indray ny fiandriana ny taranaka zay nampitorain'Andriamanitra ny endriny de itsika olombelona zany de niaritra an'izany i Kristy ny tantarany filazantsara ny fahatongavany nosy itsika teo ny resahantsika ny fahaterahany ny namadiana azy ny nanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana zany votoanty ny tantarany lehibe de lehibe zany ary eo anatrehany zany zavatra rehetrarehetra zany de zao ny lazain'ny
filazantsara ny lioka toko fahavalo folo. Lioka indray dia milaza an'izao zavatra zao amin'ny toko fahavalo folo ka ny andiny ny varaka amin'ny telopolo hatramin'ny andiny ny fahatelo amin'ny telopolo. Inona indray ny zavatra lazainy? Le ozy izy hoe Kristy no miresaka. Indro miakatra ho an'ny Jerosalema isika. Misy mpanaradia azy zany eo. De ireo mpianany zany sy ny hafa. Dia ho tanteraka ny zavatra rehetra voasoratry ny mpaminany. Ry mpiainy malala, mbola mafisiny Kristy fa zay zavatra rehetra nosoratan'ny mpaminany momba azy tany amin'ny testamenta taloha dia ho tanteraka. Mikasika an'iza ozy ny amin'ny zanak'olona fa atolotra eo ny jentilisa izy mba hataony fiomehezana sy setrasetrany sy ororany ary okapohany sy hovonony ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Hifarana le tantaran'ny filazantsara rehefa tonga le andro fahatelo. Le nyvonoina, le nampijaliana, le nororaina, ny kapohina, natao tsinitsinina dia ahoana ozy ny filazana azy ato? Maminany indray izy hoe hitsangana. Mahafinaritra ery manaraka ny tantaran'ny filazantsara zany e. Manao no tsara fiafara na dia nisy ara ny fampijaliana natao tamin'ilay Kristy dia ay lazainy eto hoe hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Ry mpiainy malala, raha inonao zany tantara zany ary raha arahinao sy dinianao fantatra izany tantara izany dia tsara fiafara zany a. Ary ny tantara izay mahafinaritra ny olona amin'izao fotoana izao na inona karazany dia zao lay tantara tsara fiafara. Ka ny tantaran'ny filazantsara ny momba ny Kristy dia tsara fiafara. Ary tsika koa manao ny tantara amin'izao fotoana izao ny tantaram-piainantsika. Fa raha ohatra ka hakatahaka sy hanaraka ny fiainan'ny Kristy tsika dia minoa ianao fa ho tsara fiafara zany tantarako sy tantaranao izany. Ka na isy ara amin'ny fahafatesana dia nahoana? Mbola hitsangana amin'ny fahafatesana itsika tahaka ny nananganana any Kristy izany tantara izany. Ilay tantarany dia zavatra lehibe. Dia eritrereto nge antoky ny famonjena nge zany ry mpiainy malala hoe le nenjena, le ampijaliana, napahoriana, le natao tsinitsinina na levina dia nanahoana izy taty amin'ny farany? Nitsangana. Izany ny tantara tsara fiafaran'ny filazantsara tompoko. Ary izany no ho tantarako sy ho tantaranao raha to mba mino ianao an'izany iraka nampanaovan'Andriamanitra ny zanany izany. Ho mpandresiko izaso ianao ary izay le zavatra tena tsara dia tsara. Ho faranantsika nresadresaka amin'ity atao androany ity. Tadidinao le fiangonana dia ny apôstôly Petera dia zao indray ny zavatra lazainy ao amin'ny epistily nosoratany fa ao antsika amin'izao fotoana izao dia misy nyity fanambarana ny soratany ity hoe Petera, epistily faharoa ny soratan'ny masinda Piera na Petera zany toko voalohany dia ny andiny ny fahafolo. Dia zao ny zavatra lazainy ity apôstôly ity izay mafana fo be mihitsy tamin'ny androny. Dia zao ny voalazany. Ahoana hoy izy? Ary manana ny teny faminaniana atao mahafiorina kokoa isika. Ko raha mandinika izany ianareo dia manao tsara fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Ny mpiainy malala, raha vahavahana nge reto hoe dia ndao nge asesitsika. Inona ny voalohany? Ozy hoe ary manana ny teny faminaniana. Alay vao ny eritreritra nge zany. Ny fiangonana amin'izao fotoana izao ve manana le teny faminaniana. Ary ina moa le teny faminaniana? Le filazana ny Kristy molodinentsika zany amin'ny fandarana manaraka. Fa andao aloha toizantsika mikasika ny ty afatrafatra ny apôstôly Petera ity na i masinda Piera. Ahoana ozy? Manana ny teny faminaniana ny fiangonana. Dia ozy izy hoe ko raha mandinika izany ianareo tsy atao any amin'ny fitehirizam-boky apetraka zany le fanahany faminaniana, le teny faminaniana fa atao inona? Diniana. Ary raha mandinika izany ozy ianareo dia maninona ozy? Dia manao tsara. Dia raha ny vahavadika indray izy raha ny fanohitra amin'izay ary raha tsy mandinika an'izany zany izaso ianao dia maninona? Manao ratsy. Fa maninona kay ny asianan'izany?
de hoy ny teny ato indray fa manina ny atao an'izany io teny faminaniana io de ozy izy hoe toy ny jiro mahazava ao amin'ny toerana maizimaizina ay le teny faminaniana zany ry mpiainy malala de hoariny ny apôstôly petera na masindapiera ho amin'inona jiro aiza ao amin'ny fitoerana maizimaizina de ahoana ny fampiasana azy de jereo tsara fa lazainy eto hoe mandra misy fiampitoana zany ampiasaina azy mandra-pahazavany andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarikandro io teny faminaniana io zany mpiainy malala de nomena ho atsika mba ho ampiasaitsika ao amin'ny toerana maizimaizina misy atsika ankehitriny ka tsy ajanontsika mihitsy ny fampiasana azy raha tsy efa miposaka ao am-potsika ny fitarikandro lalina nge zany mpiainy malala zany zavatra apetraky ny apôstôly petera zany masindapiera zany hoe ny fiangonana am'izao fotoana zao zany de tokony manana an'izany teny faminaniana zany de tokony mandinika an'izany fa raha manao an'izany izy de tsara ny ataony satria toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina zany de ozy izy hoe hatramin'ny roviana mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao amponao ao ampoko ao ampotsika ny fitarikandro mahafinaritra le tenin'ny soratra masina ary mpiainy malala ary izany zavatra izany dia milaza amintsika hoe ay io teny faminaniana io zany tsy mijanona ny fandiniana azy raha tsy efa maninona raha tsy efa miposaka ao am-po le inona le fitarikandro de apetrako ny fanontaniana hoe efa ao am-ponao ve zany fitarikandro zany efa miposaka ao ve zany fa raha efa miposaka ao zany de tsy ilainao ntsony nge le teny faminaniana fa raha mbola tsy miposaka ao am-ponao le fitarikandro de zao mbola tohizo ny famakina fandiniana an'lay teny faminaniana ry mpiainy malala rehefa fitinina hoe manana fitarikandro ve aho manana fitarikandro ve ianao dia ny petera faharotoko voalohany io no milaza sy mampiditra amintsika hoe misy an'izany fitarikandro zany andrasana hiposaka ao am-po ka ny teny faminaniana no vakina miandalana mandra-pahatonga n'izay fiposahan'ny fitarikandro zay de ahoana ny lazainy ny soratra masina ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo dia misy fanambarana tahaka an'izao ao amin'ny andininy fahaenina ambe folo zay anasako anao mba ho arahina apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andininy fa enina ambe folo de zao nge ny zavatra lazainy arao tsara nge izaho jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra rehetra ireo ho an'iza ho an'ny fiangonana izaho no soloa fitaranako davida nikitana mamirapiratra fitarikandro ry mpiainy malala ay zany ny soratra masina de manome fahazavana de ozy izy hoe izaho jesosy ene no nanome fahefana ka naniraka ny anjeliko hoe mpitondra hafatra izy reny le teny faminaniana entiny izy reny avy aty amiko ane izy reny ho an'izy ho an'ny fiangonana ny fiangonako sy ny fiangonanao zany no efa nanomanany kristy an'io anjely de ny mpaminany na io fanahy ny faminaniana io ary mandra-piposany ao am-potsika de mbola manan-kery ny fandiniana mbola manan-kery ny fanarahana an'izany faminaniana izany ry mpiainy malala isaorantsika manokana ny tompo noho ny teniny ary isaorako koa ianao naharitra tamin'ny fanarahana ny fandarana faranantsika eto ny androany fa ny zavatra asehony de zao ay tena enkinan-javatra lehibe tokoa eo amin'ny tantarako eo amin'ny tantaranao eo amin'ny tantarantsika eo amin'ny tantaran'ny fiangonana zany atao hoe teny faminaniana izany ka izy io mpaminany iraka avy amin'ny tompo de tsy iza fa jesosy izany koa manasanao indray ah hiaraka hivavaka amiko raha marana an'izao fandalinana ny tenin'andriamanitra izao isika ka dia andeha hiaraka hivavaka isika
rainay eo izay any an-danitra mety eza mbola handray ny fideranay fa mendrika loatra ianao ary tsara loatra tokoa satria tsy navelanao anana zavatra maizimaizina ny amin'ny teninao izahay fa tena nomenao ny antsiprieny mba hahatonga anay hanana n'lay teny faminaniana andinika n'izany teny faminaniana zany ary tsy hijanona raha tsy miposaka ao am-ponay ilay fitarikandro dia Kristy Jesosy izany. Manam-pianay tsirairay avy Tompo amin'izany fanohizana ny fandalinana ny teny faminaniana izany. Koa dia omeo fahazavana tombony noho izany fandiniana izany izahay. Dia mangataka mba hitahinao an'izay rehetra nanana tombontsoa nanaraka an'izao fandarana izao ka dia hiposaka ao am-ponay rehetra tokoa ane ilay fitarikandro dia Kristy izany. Voninahitra ao ane ny fahatanterahana izany fa tonononay amin'ny anaran'ny vavaka. Amen. Antenainay fa hoe efa samy feno hery nandray fitahina avy amin'Andriamanitra isika rehetra tao anatin'izay fiarahana tamin'ny pasteur Saferson Gendre izay isaorantsika lehibe Andriamanitra. Isaorantsika ihany koa pasteur tamin'ny nanekeny ho fitaovana hitondra an'izany hery sy fitahina izany ary ianao mpiaino mpanaraka ny fandarina ihany koa no tolorana ny fankasitrahana tsy mifaranatra eo akory ny fotoanantsika fa ny famelabelaran-kevitra tantaran'ny filazantsara aloha no mifarana indray fa araka ny efa fiarahantsika isan-kariva dia hiditra amin'ny loha-hevitra hafa indray sika rapitso fa dia samy ary tahin'Andriamanitra. Tantarany filazantsara ho toriana amin'izao tontolo izao.